Ok, anao hitehaka siorakoraka mafy an' Jesosy a. Alleloia. Raha tonga eto dia dao androany tena hifantoka ao amin'i Jesosy. Dao androany hamerina ny voninahitra rehetra ao amin'i Jesosy satria nandeha ny roa ambin'ny folo volana dia be dia be ny zavatra anatrehana, be dia be ny zavatra hitantsika fa hitantsika ito mbola mijoro eto androany. Dia andao hamerina ny voninahitra any amin'i Jesosy. Rarintsika androany raha hifaly a, iorakoraka, hika-pifaliana satria Jesosy teo amin'ny fiainantsika tao anatin'ny 12 mois dia teo Jesosy dia andao androany hamerina ny voninahitra. Minao fa faly ianao tonga eto andao tsika hanomboka hisaotisaoty ho an'i Jesosy a. Aseo efa faly ianao tonga eto. Jesosy amin'ny ty maraina ty zahay anandratra misaoty. Wanau fanati piderana ni wanau ufagana zana ukurabu rabu utayanga Tunga yuve no sai, tunu na ufenu ni fanaina. Nafua mnazae, sana kwa chuma kuya nawe, zate sosyo. Wanore rufuni na injaze sosyo. Wanore rufana zakana inga Tunge taunu panahu, nila ni ushaba baweya. Alinyar kaminahu Yudika manatanahu Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Imela Wanore rufana tatana winga Tunge taunu panahu, nila ni ushaba baweya. Alinyar kaminahu Yudika manatanahu Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Mansota papa Paeta na wo Imela tata Sidera na wo Imela Jesus, viva! Aquela saúde e a nossa Jesosy. Viva!
isan'andro mahere Jesosy tereko isan'andro Atitaka, 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 atitaka. Hepa! Hepa! Não vele na hamlen zango vita isaku idaran sitiena vita rakono manraki sai Simakasichaka. Misoche simakasichaka misoche. 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 Misoche ya. Kura kama sitia kama kwanse sosi. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra na ny fomba nitondranao anay fotsiny ara dia te hankasitraka anao zay amin'ity maraina ity rehefa misaina zay Jesosy hoe ahoana ny fomba nitondranao anay dia tsy afaka ny anginy zay fa Seigneur, comment ne pas te louer pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, pour tout ce que tu as fait pour nous cette année. Alors Seigneur, nous nous tenons devant toi pour t'acclamer, pour te célébrer, pour te louer de tout notre cœur. Akenawa disira bontu. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Chantons comment ne pas te louer. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes c'est le frères. ou le quelque Seigneur chose. Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Chantons comment ne pas te louer, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus. Nous allons danser pour le Seigneur.
te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Saintsaina ny hoe ny fomba nitondraan'Andriamanitra anao tena tamin'ny fomba mahagaga, tamin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tena tsefatsefany teny mety nisy ny zavatra niseho fa tsy afa-baraky ianao, tsy rendrika ianao, fa io ianao io mbola mijoro io. Dia androany rariny loatra satria raha mifavaly ny eritreritra hoe io indray dia potika, rava tsy misy raisiny io amin'ny farantaona. Dia nefa indray ianao izao mbola tafajoro tsara ianao amin'ny Jesosy. Sady izany hoe dia rariny loatra androany raha ataontsika amin'ny farany fiderana ty androany ty satria Jesosy miaraka tamintsika foana. Wow! Allô, allez.
zao ny afarany fiderana rakuraka mafo en Jesus. Ataoko mafo ny teatananao. Acclamons fort pour notre Dieu. Domoliteka mafan'Andriamanitra isika. Acclamons encore très fort pour notre Raha mbola Dieu. misy mafy te ataovy ihany. Si on peut encore. Alléluia. 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 Samy miara maka toerana isika rehetra. Prenons notre place. Arabaina avokoa isika rehetra tonga eto. Je vous salue dans le nom de Jésus. Arabaina toy izany ianareo rehetra ny tokantrano any. Je vous salue, vous qui êtes à la maison. Faloha fahasoavan'Andriamanitra dia natratra an'izao androandroany izao isika. Car grâce à la grâce de Dieu, nous sommes présents ici. Tonga eto isika anompan'Andriamanitra. Nous sommes ici pour célébrer notre Andao Seigneur. anompan'Andriamanitra ny fontsika. Nous allons servir notre Seigneur de tout Ary notre mino cœur. isika fa hiasa Andriamanitra ao anatin'izany. Et nous croyons qu'il va agir. Alléluia. 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 Ivavaka isika ametraka ny fotoana rehetra eto zao mandra-parivony andro ho tahin'Andriamanitra. Nous allons donc prier et mettre ce culte entre les mains de Dieu. Mangataka azy isika ivavaka. Notre Père qui es aux cieux, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Merci Seigneur, puisque tu nous as donné ce jour de plus. Tu nous as donné, Seigneur, ce dimanche pour clôturer cette année comme culte de tous les dimanches. Alléluia. Fanamasan, au Saint-Esprit, agis parmi nous aujourd'hui. Conduis-nous, guide-nous dans la présence du Seigneur. Ô Jésus, agis à cette heure-ci. Guéris les malades. Et aujourd'hui, Seigneur, je t'invite encore à être présent sur notre louange, sur notre adoration. Ô Père, bénis ce culte au nom de Jésus. Amen. Araka ny fanambarako taminareo iravoravo sy ifaly ao amin'Andriamanitra isika androany. Comme je viens de dire tout à l'heure, nous allons vraiment aujourd'hui mettre ce culte entre les mains de Dieu et nous allons y exprimer notre joie. Aneo afaliana isika satria androany no alahady farany amin'ny taona ity. Puisque c'est aujourd'hui le culte, le dernier dimanche, donc nous allons vraiment manifester notre joie. Ao anatin'ny fanehoana fifaliana amin'ny famponan'Andriamanitra dia mianao fa hiasa amintsika Andriamanitra. Dieu va vraiment agir puisque nous allons vraiment exprimer que nous sommes dans la joie. Ndao tsika hitsakana dia anao hira anankiroa tena hifaliana, hiravona, andehizana. Nous allons nous lever et nous allons danser, nous allons chanter, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Tsara ny tompo sady zany ve? Tsara ny tompo sady zany ve? Dao lazaintsika kiry zany a, mino fa ravoravo ianao anao an-tsiry ity. Dao azy. Sarantubo, levante sos, levante sos, levante sos, levante sos. Suantubo, 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 suantubo. Hey!
Parensati pare, parensati pare, parensati pare, pare la lingua. Parensati pare, pare. Sonchane asada tulle potaka tupula Culture bisiganiane Fiderana smisocciane Assaggiati le pataka tupula Per ogni tumpo, per ogni suse Per ogni tumpo, anche la sorte suse Per ogni tumpo, per ogni suse Per ogni tumpo, anche le sorte suse Per ogni tumpo, per ogni suse Per ogni tumpo, anche le sorte suse Per ogni tumpo, per ogni suse Per ogni tumpo, anche le sorte suse
inonino na foto tsara fô na 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 oh oh na 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 oh na 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 oh oh na 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 oh Dieu manifeste son miracle sur les gens qui ont la foi. Et Dieu fait réussir tous ceux qui ont la foi. Pour cela, je vous invite en ce fin d'année d'avoir la foi. Par exemple, croyez en toutes les bénédictions qu'on a déjà relâchées. Croyez aussi en toutes les promesses de Dieu qu'on a relâchées pour vous. Croyez aussi en toutes les paroles qu'on a partagées durant cette année. Toutes ces paroles ne viennent pas de nous, mais viennent de Dieu. Et le programme de Dieu, c'est que la parole s'accomplit sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vraiment avoir la foi. Et la foi est dite que toutes les paroles qui ont été relâchées cette année vont s'accomplir sur ma vie. C'est vrai qu'il ne reste plus que 3 jours avant la fin de l'année. C'est vrai. C'est un message spécial que je vais vous annoncer. Évite de prononcer des paroles négatives. Évitez de prononcer des paroles négatives. Ne dites pas que si la poule ne chante plus, c'est qu'il s'est fait peut-être dévorer par un chat sauvage. Faites attention car Dieu est triste si un chrétien dit des paroles négatives. Les paroles négatives, c'est le fait de négliger Dieu et sa parole. Ça rend vraiment Dieu triste parce que si nous avons relâché les bénédictions, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est par Dieu. Si nous relâchons des paroles sur vous, ça ne vient pas de nous, mais ça vient d'en haut et on vous envoie juste cette parole. L'objectif de Dieu, s'il relâche les bénédictions et les paroles, c'est que nous trouvions la manifestation de Dieu sur notre vie. Je vous invite vraiment alors à avoir la foi. Ayez la foi.
aoko fantatsika rehetra fa mbola afaka maneho ny mandry tsy maintsy zateraka tenina votsitra. Mais durant ces 3 jours qui restent, tu peux manifester ta foi. Alléluia. Manamarina izany a ny tantaran'i Abrahama. L'histoire d'Abraham justifie cela. I Abrahama dia lehilahy finoana tokoa raha mivolaza amin'ny Baiboly. Selon la Bible, Abraham était vraiment un homme de foi. Tena lehilahy finoana mihitsy izy. Il était vraiment un homme de foi. Toy izao ny tantarany. Voici son histoire. Naniry ananjanaka i Abrahama sy Sara vadiny. Abraham et Sarah, sa femme, ont vraiment voulu avoir un enfant. Fa saika tsy tanteraka mihitsy ny faniriany. Mais leur désir ne s'est pas accompli. Dia tany amin'ny taona, tany amin'ny 5 taonany no nazo révélation izy fa azo taranaka. Et à ses 75 ans, il a eu une révélation venant de Dieu qu'il va avoir une descendance. Raha vao nandreny zany Abrahama tena faly be mihitsy. Et quand Abraham entendit cela, il était dans la joie. Nisaotra n'Andriamanitra no nataony. Et il remerciait Dieu. Nanome voninahitra n'Andriamanitra izy. Il glorifiait Dieu. Dia nandeha ny fotoana, nandeha ny fotoana. Et le temps passait. Tsy tonga ihany ilay nandrasana. Ce qu'il attendait n'arrivait pas. Tsy tonga ilay taranaka. La descendance n'arrivait pas encore. Fa izao tsy kivy mihitsy Abrahama. Mais Abraham n'était pas découragé. Tena tsy kivy mihitsy Il izy. n'est pas découragé du tout. Dia tateoriana no amafisin'Andriamanitra hoe ry Abrahama anana taranaka be dia be ianao. Et plus tard, Dieu a reconfirmé sa promesse à Abraham qu'il va avoir une descendance. Jereo ny lanitra fa tahaka an'ireny isan-kitan'ireny nisan'ny taranakao. Regarde le ciel et vois, ta descendance sera telle ces étoiles. Jereo ny fasy eny amin'ny ranomasina fa tahaka nisan'ireny ny taranakao. Regarde aussi le sable sur la plage, car ta descendance sera comme ces sables. Tateoriana indray dia mbola nilaza tamin'ny Abrahama Andriamanitra fa ovaina mihitsy ny anarana. Et plus tard encore, Dieu a dit à Abraham qu'il va changer son nom. Tsy atao hoe Abrahama intsony ny anaranao fa atao hoe Abrahama na hoe rainy maro. On va plus t'appeler Abraham, mais on va t'appeler Abraham, le père des enfants. Ary ny vadinao Sarai tsy atao hoe Sarai intsony fa atao hoe Sara. Et on va plus appeler ta femme Sarai, mais on va l'appeler dorénavant Sarah. Nanoloana zany rehetra zany dia faly be mihitsy Abrahama. Et devant tout cela, Abraham était vraiment dans la joie. Tena ravoravo ny fanahana. Son âme était vraiment dans la joie. Tao anatin'ny finoana hoe tsy maintsy hanataranaka foanao. Il avait en lui la foi qu'il va vraiment avoir une descendance. Kanefa nandeha ihany ny fotoana tsy tonga mihitsy ilay taranaka. Mais les jours passaient, et il n'a pas eu de descendance. Ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany efa tsy nanantena hoe mbola hanana taranaka i Abrahama sy Sara. Tout le monde à cette époque-là n'espérait plus que Abraham et Sarah vont avoir un enfant. Tsy nana fanantenana ny olona fa i Abrahama kosa tena tao anatin'ny finoana hatrany hatrany. Les gens perdaient espoir, mais Abraham avait toujours la foi en lui. Tantarain'ny Baiboly fa tena tsy niova mihitsy ny finoany fa mbola hanana taranaka izy. La Bible raconte qu'Abraham n'a pas changé sa foi, mais il espérait toujours avoir un enfant. Ataovaka itsika ny Romaina 4 andiny 20 ka hatramin'ny andiny 20. Allons lire dans Romains chapitre 4, verset 18. Na dia efa tsy nisy nanantena aza dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ary satria tsy manaly amin'ny finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatrany maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesakibony Sara. Ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ity finoana izy fa nampaharezin'ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary natoko indrindra fa izay no lazainy dia ainy atao koa dia nisaina ho fahamarinany izany.
Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. mazava be mihitsy voasoratra io Ce qui est écrit est vraiment clair. fa ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany dia tsy nino intsony fa mbola hanana taranaka Abraham Que tout le monde à cette époque ne croyait plus qu'Abraham allait encore enfanter. satria efa 100 taona izy Parce qu'il avait déjà 100 ans ary Sara vatiny efa 90 taona et Sarah, sa femme, avait déjà 90 ary ans. Sara vatiny hoy ny baiboly efa nitsaja azy Et selon la Bible, Sarah avait déjà eu la ménopause. fa izao ry avana ny zavatra lehibe Mais la grande chose qui s'est passée, tsy niozigozina ny finoan'ny Abraham la foi d'Abraham était fa nana inébranlable. finoana hatrany hatrany izy Mais il avait toujours la foi fa zay no lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka que ce que Dieu a promis, cela doit s'accomplir. nino izy fa zay no lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka Il a cru que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir. ary isaorany ny Andriamanitra Et Dieu soit remercié. lay Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny tenina lokon'ny vavany Le Dieu qui tient toujours ses promesses. lay Andriamanitra mahatanteraka ny teniny Le Dieu qui est fidèle à sa parole. tamin'ny fotoanandro tsy naposina À un moment où il ne s'y dia attendait pas, nitoejaza Sara Sarah avait eu un ary enfant teraka somatsara et izy il a accouché. ry Il a accouché. fiangonana manarika ty fotoana ity Chère Église qui assistait à ce culte, manentana antsika rehetra ao je vous invite tous mba hanana finoana tahaka ny Abrahama à avoir la foi comme Abraham. na dia tsy mbola tanteraka taminareo aza ny tsodrany nataona io anareo Même si les bénédictions ne se sont pas encore accomplies, na dia tsy mbola tanteraka taminareo aza retenina votsitra ireny même si les paroles relâchées ne se sont pas encore manana accomplies, finoana fa mity 3 andro milonona marana ny taona ity anao sarotra lehibe aminao Andriamanitra ayez la foi que durant ces 3 derniers jours, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. zay no tsika ihany no ataon'Andriamanitra tanteraka Dieu va accomplir ce que nous croyons. amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo ane ny tsodrany nataonay Au nom de Jésus, que les bénédictions s'accomplissent sur vous. amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminareo avokoa ane reny teny navotsitra ireny Au nom de Jésus, que toutes les paroles relâchées s'accomplissent dans votre vie. ny afatra natory-teny nataonay tamin'ny totoana ity ho tanteraka aminareo daholana ireny Tous les messages qu'on a prédits cette année sera accomplis dans ho votre tanteraka vie. amin'izay manao amenina mafy be Qu'ils s'accomplissent sur ceux qui disent Amen. andaobola itehaka mafy sika rehetra Acclamons fort. manamarina zany akoa ny tantaran'ny Mosesy zanak'Israely L'histoire de Moïse et le peuple d'Israël justifie aussi cela. hoe tena manan-danja be amin'Andriamanitra ny fananana finoana Que le fait d'avoir la foi est vraiment important pour Dieu. ary miankina amin'ny finoana ananany olona mihetsika lehibe ho ataon'Andriamanitra Et le grand acte que Dieu va faire dépend vraiment de la foi des hommes. araka ny voalaza amin'ny bokin'ny Exodosy Comme il est écrit dans le livre d'Exode, tojolana faran'izay mafy ny zanak'Israely raha andeha ho any tany Kanana ry zareo le peuple d'Israël rencontrait un grand problème quand ils vont aller à Canaan. tojolana faran'izay mafy ry zareo satria voasakany ranomasina mena Ils étaient face à une grande difficulté parce qu'il y avait la mer rouge devant eux. kanefa tato afara misy an'ireo Egyptianina zay manetika azy ireo Alors que derrière eux, il y avait les Égyptiens qui le poursuivaient. olana zany ry avanao C'est vraiment un problème, bien-aimé. ary olana mitondra fahafatesana mihitsy Et c'est un problème qui amène même à la mort. toy zao no fitantaran'ny baiboly mikasika ny zavatra nanjoto andreo zanak'Israely La Bible nous raconte ce qui s'est passé satria efa tsy zaka ny atodony intsony ny fisehoan'le olana parce que le problème était vraiment insupportable. vakitsika ny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andininy fafolo ka hatramin'ny andininy fa 12. On va lire Exode chapitre 14 versets 10 à 13. ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy
dia raiky tahotra indrindra ny zan'Israely ka niatarena tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasina vatany Egypta no nentinao ho faty aty anefitra izahay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao fa no teny nolazainy taminao fony Egypta hoe aoka izay fa avy alao ihany izahay hanompo ny Egyptianina, fa aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any anefitra. Le pharaon rapprochait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils disent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Tena mafy tamin'ireo zan'Israely ny zavatra nidolona tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. C'était vraiment dur pour les Israélites ce qui se passait à l'époque. Efa tavalatsaka tao anaty fahamozam-po mihitsy izy rehetra. Ils ont été tous dans le désespoir. Zany dikany teny novakina io. C'est ce que la parole voulait dire. Soa ihany anefa fa tao Mosesy mpitarika ny zan'Israely. Heureusement qu'il y avait Moïse, le conducteur du peuple Israël. Araka volasany Baiboly, Mosesy dia lehilahy ny finoana. Selon la Bible, Moïse était un homme de foi. Mosesy dia lehilahy be finoana. Moïse était un homme qui avait beaucoup de foi. Mosesy lehilahy tsy manaiky ho resy zavatra ratsy hitany masony. Moïse était un homme qui ne s'était pas laissé vaincre par les choses qu'il voyait. Mosesy lehilahy tsy manaiky ho resy ny zavatra ratsy eny ny sofiny. Moïse était un homme qui ne s'est pas laissé vaincre par les choses qu'il entendait. Fa ho azy manokana dia nino izy fa ny Andriamanitra zay niatso azy ho mpanompo mpitarika dia Andriamanitra lehibe sady magaga. Mais pour lui, il avait vraiment cru que le Dieu qu'il a appelé est un grand Dieu et qui est fait des miracles. Zany indrindra no antony natoka Mosesy nampaheran'ireo zan'Israely. C'est pourquoi Moïse a encouragé le peuple d'Israël. Ho Mosesy tamin'ireo zan'Israely. Il a dit au peuple d'Israël, Aza matahotra ianareo. n'ayez crainte, Aza matahotra ianareo. n'ayez pas peur. Aza matahotra ianareo satria manana Andriamanitra velona isika. N'ayez pas peur car nous avons un Dieu vivant. Aza matahotra ianareo satria manana Andriamanitra mpamonjy isika. N'ayez pas peur car nous avons un Dieu sauveur. Aza matahotra ianareo satria manana Andriamanitra magaga isika. N'ayez pas peur car nous avons un Dieu de miracles. Aza matahotra ianareo ry zan'Israely io. N'ayez pas peur, peuple d'Israël. Aza matahotra mihitsy ianareo satria tsy hamelantsika ho reriny ny Andriamanitsika. N'ayez pas peur car notre Dieu ne va jamais nous abandonner. Ry havana malala manaraka ity fotoana ity. Chère assemblée qui assistait à ce culte, Arabaka teny tsy mamelantsika ho rery zany ny Andriamanitsika. comme il est dit, Dieu ne nous abandonnera jamais. Reo ady rehetra natriana hatramin'izay ka hatramin'ny androany. Tous les combats que tu as fait face depuis toujours Tsy milaza jusqu'aujourd'hui, akory zany fa navelan'Andriamanitra ho rery ianao. cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Minoa ty faminaniana voalasan'ny Isaia mpaminany ity ianao. Il faut que tu crois à la promesse d'Isaïe. Hoy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany. Il a dit à travers le prophète Isaïe, Moa mety manadino zany aminao fa ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka ny laoko ny kibony. Eny mety manadino ihany izy fa zao Jehovah Andriamanitra reo tsy manadino anareo mihitsy. il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais. Manarika ty fotoana ity ny Andriamantsika. Dieu est présent dans ce culte Tsy manadino anao zany et izy. il ne t'oublie jamais. Tsy manadino anao zany Il izy. ne t'oublie jamais. Manana finoana fa mitity alaondro ity anao zavatra lehibe amintsika Andriamanitra. Et la foi que durant ces 3 jours, Dieu va faire de grandes choses sur nous. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterana aminareo zay mino Au zany. nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour Andamana ceux qui iteka croient. iantsika rehetra. Acclame encore plus fort. Akoatr'izany hoy Mosesy tamin'ireo zan'Israely. À part cela, Moïse a dit au peuple d'Israël, Mino ahy ho mpanompon'Andriamanitra ianareo. croyez que je suis un serviteur de Dieu. Mino ahy ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianareo.
Croyez que je travaille avec Dieu. Mino an'izao teny ambarak'izao ianareo. Et croyez en ces paroles que je vais dire. Ny Egyptiana zay entanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay hoy Mosesy. Vous ne verrez plus les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, a dit Moïse. Finoana no nanambara Mosesy an'izany teny izany. Il a parlé avec foi. Ny Egyptiana zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay hoy Mosesy. Vous ne verrez plus les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Satria nahoana hoy Mosesy. Pourquoi, a dit Moïse? Satria ny Andriamantsika no hiady ho antsika. Parce que c'est notre Dieu qui combattra pour nous. Andao vakina ny voaraza eo amin'ny ty fahatelo ambin'ny folo Exodosy toko faefatra ambin'ny folo. Allons lire dans Exode chapitre 14 verset 13. Aro Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona ho aiza nareo amony tena ve sa hitolo-batana fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Rifiko na rehetra manaraka ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce Naseno Mosesy tamin'ireo zany Israely fa olo finoana tokoa Mosesy. Moïse a montré au peuple d'Israël qu'il était vraiment un homme de Naseno foi. fa tena manana finoana an'izao Andriamanitra ivavahany zao Mosesy. Il a montré qu'il avait vraiment foi en Dieu qu'il servait. Normal be raha nanam-pinoana Mosesy satria fatany loatra io Andriamanitra ivavahany io. C'est normal que Moïse avait eu la foi parce qu'il connaissait bien le Dieu qu'il servait. Ny problema mahazony olon'Andriamanitra rehetra mantsy dia ity. Le problème qui vient sur tous les hommes de Dieu, c'est que Manompa an'Andriamanitra izy fa saingy tsy tena fantany loatra ny momba an'Andriamanitra. ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Anka mora mirorosaina izy rehefa sedran'ny olana na sedran'ny ady hatrehany. Et donc, face à des problèmes ou à des difficultés, ils ont des doutes. Isaorany Andriamanitra fa naseho Mosesy tamin'io andro io fa olona manam-pinoana izy. Mais Dieu soit remercié car Moïse a montré à cette époque-là qu'il avait la foi. Fa tetran-daniny akio lay Andriamanitra lay naharylanitra sy ny tany lay Andriamanitra ny Israely dia nahita fa zany tokoa Mosesy. Et même le Dieu de la terre et de toutes choses a vu que Moïse était un homme de foi. Andriamanitra ke ry havana dia mahita tokoa hoe ry olondry manam-pinoana fa ry olondry tsy manam-pinoana. Car Dieu voit vraiment que telle personne a la foi et telle personne n'a pas la foi. Satria hitan'Andriamanitra fa nanam-pinoana tokoa Mosesy. Et puisque Dieu a vu que Moïse avait la foi, dia nasian'Andriamanitra nanome baiko andreo zany Israely Mosesy mba androso hatrany hatrany. et il a dit alors à Moïse d'ordonner le peuple d'Israël à toujours avancer. Nambaran'Andriamanitra tamin'izany fa zay mandroso dia ho voavonjy. Et Dieu a dit à cette époque-là que ceux qui vont avancer seront sauvés. Fa zay miembotra noho ny tahotra sy ny tsy finoana dia ho faty. Mais ceux qui vont reculer par peur et par incrédulité vont mourir. Ry namana rehetra tonga eto amin'ity toerana ity. Chers bien-aimés qui assistaient à ce culte, Tsy azo ny olon'Andriamanitra tsy azontsika atao ny miembotra na ny verin-dalana. c'est interdit pour le peuple de Dieu de reculer ou de rebrousser chemin. Mety mafy ny olana mafy ny ady Peut-être que vous êtes face à de grandes difficultés, fa tsy azontsika atao ny miembotra na ny verin-dalana. mais nous ne pouvons pas reculer. Fa ny mety amintsika dia ny mandroso ho an'Andriamanitra foana. Mais il faut que nous allons toujours de l'avant pour Dieu. Ary na dia hitantsika maso ary ny olona sy ny ady dia zay ihany mila mandroso isika. Et même si le combat est devant nos yeux, nous devons toujours avancer. Satria hitan'Andriamanitra fa lehilahy manam-pinoana Mosesy Et parce que Dieu a vu que Moïse était un homme de foi, dia nanome baiko fanondrony any Mosesy ndray Andriamanitra. il a encore ordonné une deuxième fois à Moïse. Hoy ny tompon'Andriamanitra tsy to tamin'ny Mosesy. Le Dieu Tout-Puissant a dit à Moïse, Alaivy ny tianao prends ton bâton dia mandeha any eny amin'ny ranomasina ianao. et va devant la mer Atsakany ambony ranomasina ny tananao miaraka amin'ny tehana. et étends ta main avec le bâton Ary sur la sarao mer roa io ranomasina io. et divise la mer rouge en deux. Sarao roa io ranomasina io
hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Divise cette mer en Dieu, a dit Dieu à Moïse. Amaolo ny finoana ny Mosesy dia tsy nisalasala mihitsy izy nandeha nanatanteraka an'le teny nolazain'Andriamanitra taminy. Et puisque Moïse était un homme de foi, il n'a point douté, il n'a pas hésité, mais il a accompli ce que Dieu lui a dit. Raha olona tsy manam-pinoana Mosesy dia niteniteny foana tamin'Andriamanitra. Si Moïse n'avait pas eu la foi, il allait dire des paroles bizarres. Afaka niteny toy izao izy. Peut-être qu'il allait dire ces paroles. Izao ka nahary an'io ranomasina io. Est-ce que c'est moi qui a fabriqué cette mer? Zanga Andriamanitra no mahay mampisaraka ny ranomasina. Je ne suis pas Dieu pour pouvoir diviser la mer. Fa saingy no finoana nanana Mosesy. Mais grâce à la foi que Moïse a eue, Zao ny tao anatin'ny fony matoa Andriamanitra no namebaiko ahy dia vitako ny mampisaraka an'io raha an'io. il s'est dit dans son cœur, puisque c'est Dieu qui m'a ordonné, donc je peux diviser la mer en deux. Tsy nisalasala tokoa Mosesy nandroso nakeny amin'ny ranomasina mena. Moïse n'a pas hésité à avancer devant la mer. Ka rehefa natao tombony ranomasina mena ny tana miaraka amin'ilay tiana teny eo ihany dia saraka ny ranomasina mena. Et quand il a étendu sa main avec le bâton sur la mer s'est divisée en deux. Ry fiakoana manarika ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assiste à ce grand culte, Ny olona manam-pinoana tsy mba matahotra ny manao hetsika araka mibaiko an'Andriamanitra. les gens qui ont la foi n'ont pas peur d'obéir à Dieu. Ny olona manam-pinoana dia masahy makatoa ny teny ataon'Andriamanitra. Les gens qui ont la foi osent obéir à la parole de Ary ao Dieu. maty eo finoana ananany dia manatena zavatra magaga izy. Et grâce à la foi qu'ils ont, ils peuvent faire des miracles. Zay finoana izay no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'ity 3 andro farany melonina marana ny taona ity. Et durant ces 3 jours avant la fin de l'année, Dieu attend qu'on ait vraiment cette foi. Zay rehetra manam-pinoana ny ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Que tous ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu. Ho tanteraka aminareo ane izany teny zany. Que cette parole s'accomplisse sur votre vie. Andaovaka itsika ny Exodus toko fa 14 manomboka amin'ny 15. Allons lire dans Exode chapitre 14, verset 15. Aroa Jehova tamin'ny Mosesy, nahoana no mitaraina amiko anao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. 15. Ary eo ny tenao dia hijiro ambony ranomasina tananao ka sarao ny rano dia andeha hamaky eo voan'ny ranomasina mandeha tamin'ny maina ny zanak'Israely. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fonds-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Vakina indray manomboka amin'ny 12 sy ny 12. On va aussi lire au verset 21 et 22. Dia nahindritry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanana ary rivotra mahery avy any antsinana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tamin'ny maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo voan'ny ranomasina nandihany tamin'ny maina ny zanak'Israely ary ny rano dia toka fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Riavana malala manalika ity fotoana ity. Chère assemblée, Misy Andriamanitra, Dieu existe mahery vraiment. Andriamanitra, Dieu est puissant. magaga Andriamanitra. Dieu est un Dieu de miracles. Ary zay manana finoana azy dia tsapa fahamarinana zany. Et tous ceux qui croient en lui verront la véracité de ses Amin'ny paroles. anaran'i Jesosy ho be finoana ianareo. Au nom de Jésus, que vous ayez la foi. Amin'ny anaran'i Jesosy ho be finoana ianareo. Au nom de Jésus, que vous ayez Ka la reo foi. tsodrano tsy mbola tanteraka taminareo hatramin'ny androany ho tanteraka anay zany. Et que toutes les bénédictions qui ne s'est pas accomplies depuis vont s'accomplir sur vous. Ho tanteraka amin'ity 3 andro farany melonina marana taona ity. Cela va s'accomplir durant ces 3 jours avant la fin Andao de militeka l'année. mahafon'Andriamanitra ihany izy. Acclamons fort le Seigneur. Ry fiangonana rehetra tonga eto. Chère Église qui êtes présent, Miasa mahaneo ny maha-Andriamanitra azy eo amin'ny olona manana finoana Andriamanitra. Dieu agit et il montre vraiment qu'il est Dieu sur les gens qui ont la foi. Mazava ny tantaran'i Abraham. L'histoire d'Abraham était claire. Mazava takizany ihany koa ny tantaran'ny zanak'Israely sy Mosesy vao nambarako taminareo teo.
L'histoire du peuple d'Israël et Moïse était aussi claire. ataovy lesona tsara ho antsika ny tantaran'ny abrahama. Prenez des bonnes leçons sur l'histoire d'Abraham. Efa tsy nisy nananteny intsony ny olona no zava-misy fa izy kosa tsy ndrorosaina hatramin'ny farany. Qu'espérant contre toute espérance, Abraham croyait toujours. Vokatry zany tamin'ny fotoana anankiray ny toejazy Sara ary teraka soma tsara. Et comme résultat, ils ont eu des enfants. Tahaka zany ihany koa Mosesy. Pareil aussi pour Moïse. Efa kivy daholo ny zanak'Israely rehetra. Tout le peuple d'Israël était déjà découragé. Izy rehetra zay amanetsiny samy kivy daholo. Il était par des milliers, mais ils étaient tous découragés. Fa Mosesy kosa nanana finoana fa n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mais Moïse avait la foi que Dieu pouvait tout faire. Ka dia ilay voatantara teo niseho ny fagagana nitondra famonjena. Et selon ce qu'on a lu tout à l'heure, le miracle s'est passé et ils ont été sauvés. Mitovy amin'izany ihany koa ity tantara manaraka zay tantaraiko aminareo ity. Et l'histoire que je veux vous raconter aussi raconte la foi. Tamin'ny androny nandalovan'i Jesosy teto ambony tany no nisehony tantara. L'histoire s'est passée pendant que Jésus passait sur terre. Tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy dia nisy vehivavy anankiray, vehivavy Kananita nanatona Jesosy nitaraina tamin'i Jesosy. À l'époque où Jésus passait, il y avait une femme cananéenne qui passait et suppliait Jésus. Kananita io vehivavy io. C'était une cananéenne. Fatany tsara fa tsy afaka ny ahazo valim-bavaka amin'i Jesosy zany izy. Elle connaissait si bien que Dieu ne pouvait pas exaucer ses prières. Fatany tsara fa ireo zavatsoa zay nomanin'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy ho an'ny zanak'Israely dia tsy ho azony zany mihitsy. Elle savait si bien que les bienfaits qui sont réservés au peuple juif par Jésus ne pouvaient pas être donnés. Satria fatany fa Kananita izy. Parce qu'elle était une cananéenne. Ho azavaiko aminareo tokoa ty teny ity. Je vais vous expliquer ce mot. Talohany nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia tsy natao ho an'ny olona rehetra Jesosy fa natao ho an'ny jiosy ihany na hoe natao ho an'ny Israeliana. Avant la mort de Jésus à la croix, Jésus a été juste réservé par le peuple juif ou juste pour les Israélites. No zany raha nisy fahasoavana nomen'Andriamanitra ny olona tamin'ny alalan'i Jesosy raha nandalo tety ambony tany Jesosy dia ny jiosy ihany no natao handray an'izany. Donc, s'il y avait des grâces que Dieu accordait à travers Jésus, c'est juste réservé pour les Juifs. Kanefa ity vehivavy Kananita ity dia hafa mihitsy ny finoana nananana. Et cette femme cananéenne avait une foi extraordinaire. Tsy zany matsy fa efa nanao zay azo natao izy mba hitsabonany zanany vavy zay napahoriany devoly. Parce qu'elle avait déjà fait tous les moyens pour pouvoir guérir sa fille qui était tourmentée par le démon. Natao daholo zay azo natao rehetra fa tsy sitrana mihitsy ny zanany vavy. Elle a fait tout son possible, mais sa fille n'était pas guérie. Ny finoana nefa dia hoe Jesosy ihany no mahavovotsy an'ity zanako vavy ity. Et en elle, elle avait la foi que seul Jésus peut sauver ma fille. Dia hoy izy tao an-tsainy. Et elle s'est dit dans sa tête, Na dia Kananita aza ao dia andeha anatona an'i Jesosy foana. même si je suis une cananéenne, je vais toujours aller vers Jésus. Andeha hiankaviako Jesosy mba hanasitrana ny zanako vavy. Je vais supplier Jésus pour guérir ma fille. Dia natao tokoa le izy. Et elle a vraiment fait l'acte. Niantsoantso an'i Jesosy izy. Elle criait à Jésus, Ry Jesosy zanako Davidy ô, Jésus, fils de David, mamindra-fo amiko ianao. aie pitié de moi. Ampahoriany demoniany ny ankizy vaviko. Ma fille est tourmentée par le démon. Vonjeo re izy e. Sauve-la, Sitrano re izy e. guéris-la. Fa inona zava-nisy? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tsy nierika akory Jesosy. Jésus n'a pas tourné le regard sur elle. Ny lalan'i Jesosy sy ny mpianatra ihany no nitohizana. Jésus a continué son chemin avec ses Fa disciples. na dia zany ary ny zava-nisy tsy kivy mihitsy raha vehivavy. Mais même si c'est ce qui s'est passé, la femme n'était pas découragée. Fa mbola natanjaka hatrany hatrany ny finoana tao aminy fa Jesosy ihany no mahavoavonjy ny zanany vavy. Mais elle avait toujours une foi forte en elle que seul Jésus peut sauver sa fille. Dia mbola nitohizany ny antsoantso.
Et elle a encore continué à ry crier. jesosy anky davida ô Jésus, fils de David, mandrafo amiko ianao aie pitié de moi. voatrany zanako vavy Sauve ma fille. sitrano zanako vavy Guéris ma fille. ampahoriany demoniany zanako vavy Ma fille est tourmentée par le démon. tamin'ny farany ireo mpianatra indray no niteny mafy ny vehivavy io Et après, ce sont les disciples qui ont repris la femme. o ireo mpianatra roa ihany io fa miantsoantso ataorinatsika Les disciples ont dit, renvoie-la parce elle ne fait que crier. asa mandeha ihany io fa kananita Dis-lui de partir parce que c'est une cananéenne. fa na dia zany ary ny zava-nisy dia tsy nionjina mihitsy ny finoan'ilay vehivavy Mais même si c'est ce qui s'est passé, la foi de la femme cananéenne restait inébranlable. fa mbola nitoizany hatranitrany ny antsoantso hoe ry jesosy angy davida ô mamindrafo amiko ry jesosy angy davida ô mamindrafo amiko Elle a toujours continué de crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. tamin'ny farany jesosy mihitsy no nijanona Et à la fin, c'est vraiment Jésus qui s'est arrêté. dia niteny tamin'ny vehivavy kananita io Et il a dit à cette femme cananéenne, raha vehivavy nga tsy fantatreo fa kananita ianao chère femme, ne sais-tu pas que tu es une cananéenne? inona ty fihetsika manadalana ity Mais pourquoi tu nous embêtes toujours? tsy afaka anome fahafaham-po anao zany aho jesosy Je ne peux pas te satisfaire, a dit Jésus. tsy ny raha anao fa tsy amin'ny ondry very amin'ny israely ihany Je n'étais envoyé que pour les brebis des tsy Israélites. afaka mifandray aminao ary vehivavy kananita Je ne peux pas avoir une relation avec toi. fa na dia zany ary ny zava-nisy dia tsy nionjina mihitsy ny finoana tao aminy Mais même si c'est ce qui s'est passé, sa foi était restée intacte. zao mihitsy aza ny teny nataony jesosy taminy Jésus a même dit, tsy mety raha maka sakafon-jaza ka omena ho an'ny amboa kely il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. noariny jesosy tahaka ny amboa mihitsy i vehivavy io tsy mendrika omena ny zavatsoa zay natokana ho an'ny zanak'israely Selon Jésus, elle était telle à un petit chien qui ne mérite pas d'avoir les bienfaits des Juifs. raha ianao re tamin'izany toeran'izany inona re ny mety fanapaha-kevitra ao e Et si tu étais à sa place, qu'aurais-tu fait? fa raha vehivavy tsy nionjina mihitsy ny finoana Mais la femme, elle avait toujours la foi mbola inébranlable. natanjaka ny finoana tao aminy Elle avait toujours une forte foi en elle. ary zany no antony natoka azy ny teny tamin'i jesosy Et c'est pourquoi elle a répondu à Jésus. hoy izy tamin'i jesosy Elle a dit à Jésus, fantatry fa kananita aho oui Seigneur, je suis cananéenne. fantatry fa tsy mety raha maka ny sakafon-jasa zay ho any zanak'israely ka hoe hoay kananita Je sais bien que je ne peux pas prendre le pain des enfants et que je vais les... fantatry daholo zany Je sais tout cela, kanefa na dia ny amboa kely azy dia mihinana zay somotsomony latsaka avy amin'ny latabitry ny tompony mais même les petits chiens, ils prennent les miettes qui sont tombées du table de son raha maître. vao nahita an'izany jesosy Et quand Jésus a vu cela, ho jesosy raha vehivavy lehibe ny finoanao Jésus a dit, femme, ta foi est grande. ka na dia tsy tokony omena ny zavatsoa natao any zanak'israely azy ianao dia omena ihany satria manam-pinoana Et même si tu ne mérites pas d'avoir toutes les grâces réservées aux Juifs, je vais te donner quand même ces bienfaits parce que tu as la foi. hitanareo amin'izany tiavana malala fa zava-dehibe amin'andriamanitra ny mahita olona manam-pinoana Vous voyez vraiment maintenant pourquoi c'est vraiment important pour Dieu le fait d'avoir la foi. tsy hitakatra saina mihitsy ny zavatra lehibe sy magaga ho ataon'andriamanitra amin'ny olona manana finoana On ne peut pas imaginer toutes les grandes choses que Dieu réserve pour ceux qui ont la foi. raha manana finoana ianao toka eto Si tu as la foi, toi qui es ici, ahita zavatra lehibe avy amin'andriamanitra anao ao anaty zao 3 andro mialona maranataona izao tu vas voir de grandes choses venant de Dieu durant ces 3 jours qui restent avant la fin de l'année. amin'ny anara jesosy ekany ka ho lasa olo finoana daholontsika rehetrarehetra Au nom de Jésus, puisses-tu devenir un homme de foi. ary ity 3 andro ity 3 andro tsy mandalo fotsiny Et ces 3 jours ne vont pas passer en vain. ary ty taona 5 ity dia taona tsy mandalo fotsiny ihany koa Et cette année 2025 ne va pas juste passer en vain. inona ny zavatra andrandrainao amin'andriamanitra amin'ity taona ity Qu'est-ce que tu espères en Dieu durant cette année?
tsy mbola azonao zany hatramin'ny androany Tu n'as pas encore reçu ce que tu demandais. fa amin'ny anarana Jesosy ho tanterahany zany androany Au nom de Jésus, il va l'accomplir aujourd'hui. raha misy tara indrindra dia amin'ny faraika amin'ny telopolo volana desambra ho tanteraka aminao zany Et au plus tard, cela va s'accomplir le 31 décembre. ataovaka itsika ny tantaran'ilay vehivavy kananita teo On va lire l'histoire de la femme cananéenne. Matthieu toko fa 12 manomboka amin'ny 18. C'est écrit dans Matthieu chapitre 15, verset 23. fa Jesosy sy namaly teny azy dia nanatona mpianaka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy atao rentsika ary Jesosy namaly ka nanao hoe tsy ny ranao afa-tsy amin'iny very amin'ny taranak'Israely fa nanatona ihany raha vehivavy Kananita dia niakoka teo anatreny ka nanao hoe tompoko vonjeo aho fa Jesosy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka mofonjaza ka manipy azy ho an'ny amboakely fa o raha vehivavy Kananita marina izany tompoko fa na dia ny amboakely azy mba mihinana zay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabitry ny tompony ihany dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tokava aminao arak'izay irinao dia sitrana ny zanavavy tamin'izay ora izay. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Chère Église qui est présente, en cette fin d'année, nous devons avoir la foi. Ne laisse pas ta foi être ébranlée par quelque chose. Mais quand Dieu va voir que tu as la foi, et sa puissance va se manifester de là-haut, c'est la puissance miraculeuse. Et va être sur toi. Et va apporter de miracles dans ta vie. Va apporter de grandes choses dans ta vie. Au nom de Jésus, que cela s'accomplisse dans ta vie. Acclamons Dieu. Alléluia. Alléluia. Ity misy fijorona vavolombelona anankiray etiko manamafy aminareo fa raha manam-pinoana ny olona dia maneho ny voninahiny Andriamanitra. J'aimerais partager un témoignage qui confirme que si un homme a la foi, Dieu manifeste sa grandeur. Je vous ai déjà raconté cette histoire. Au moment où on célébrait la 20e anniversaire de Réfi, on était arrivé à Ambatondrazak. Le samedi, je me suis tenue pour proclamer l'évangile. J'ai dit aux gens à propos de Jésus. J'ai dit à cette époque-là que Jésus guérissait. Et beaucoup d'entre les gens qui ont assisté étaient guéris. Mais il y avait une femme qui n'était pas guérie. Elle n'était pas guérie. La fille de la femme avait une tumeur sur son cou. Sa fille était encore petite quand elle avait eu ce tumeur. Et durant des années, elle n'était pas guérie. Et même si elle n'était pas guérie ce samedi-là, elle avait toujours la foi en elle. Et c'est pourquoi elle est encore revenue le dimanche pour apporter sa fille.
Sa foi était qu'après le culte de dimanche, sa fille sera guérie. akory tokoa zava-magaga ry havana malala Et le miracle s'est passé, fa bien aimé, fatahorinana mivavaka nataoko car après que j'ai prié pour le tonga dia gens, levina tanteraka le fivitosana tao amin'ny tenany zanany la tumeur a complètement disparu. ny finoana tao aminy no nitondra fahagagana ho any zanany vavy C'était la foi en elle qui avait emmené le miracle dans sa ka vie. raha manana finoana tahaka izany ianareo ahita ny famonjen'andriamanitra amin'ity androandroany ity Si vous avez aussi la foi, vous allez voir Dieu agir dans votre ary raha vie. misy tara ny famonjena natao azy dia amin'ny 31 décembre ahita ny fahagagan'andriamanitra Et ianao au plus tard, vous allez voir le miracle de Dieu le 31 ho décembre. tanteraka amin'izay manao amenina mafy be Que zany cela s'accomplisse pour ceux qui disent Amen. halleluia noho izany voalohany mivavah ianao Pour cela, alors, il faut que tu pries. mivavah ianao ary mangata amin'ny jesosy mba metraka finoana ao anatinao izy Il faut que tu pries et tu vas demander à Jésus de mettre la foi en toi. satria jesosy no tompon'ny finoana Parce que c'est Jésus qui est le maître de la foi. jesosy no tompon'ny finoana C'est Jésus qui fait naître la foi en nous. izy no mpametraka finoana ao anatintsika olon'andriamanitra C'est lui qui donne la foi en nous, peuple de Dieu. andaoka efakintsika ny hebreo toko 12 andininy faharoa Lisons dans Hébreux chapitre 12, verset 2. mijery an jesosy tompo finoantsika sy mpanefaza hatreo ihany ny vakiko Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. araka io teny io jesosy no tompo finoantsika Selon cette parole, c'est Jésus qui fait naître la foi en nous. ary raha mivavaka amin'ny jesosy sy mangataka aminy sika hoe ametra finoanao dia iainanao izy dia io ho apetrany aminao ny finoana Donc si nous prions à Jésus et nous demandons de mettre la foi en nous, il va faire cela. tsy mihinana zany ve ianareo Est-ce que vous ne croyez pas en cela? niainy azy fony ho atsika ho faty teo ambony azy fijaliana Il a même donné sa vie pour nous à la croix. ka isalasala ve jesosy ny anome finoana ho anao raha mangataka aminy ianao Donc va-t-il hésiter à te donner la foi si tu lui demandes? ho anareo izay tsy mety manana finoana mivavah mba hanana finoana Pour vous qui avez des difficultés à avoir la foi, priez pour avoir cette foi. fa rehefa toko aminao io finoana io dia hita mirakla ianao Car si la foi vient en toi, tu vas voir des miracles. faharoa mivavah ihany koa ianao Deuxièmement, il faut aussi que tu pries mangata amin'andriamanitra mba ho alatsaka andriamanitra io aminao ny fanahy masina mpitondra finoana et demande à Dieu pour qu'il t'envoie l'Esprit de Dieu qui apporte la foi. rehefa milatsaka amintsika olon'andriamanitra amin'ny fanahy masina dia misy karazany maro ny asa ataony Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il fait beaucoup de choses. ray amin'ireo asa fanahy masina ho ataony dia izy mandatsaka finoana eo amintsika izy mametraka finoana eo amintsika Mais parmi l'acte que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous donne la foi. ny anaran'io fanahy masina io dia hoe fanahy finoana On appelle cet esprit l'esprit de foi. paoly apôstôly zao a nanana an'io fanahy finoana io Par exemple, l'apôtre Paul a eu cet esprit de foi. zany no ato natoka azy nasa nanao zavatra be dia be mihitsy tamin'ny anaran'i jesosy C'est pourquoi il a osé faire beaucoup de choses au nom de Jésus. ary ny tompo rehefa nahita ny paoly nanana finoana dia naneo zavatra magaga hatrany hatrany teo amin'ny fanompony Et quand Jésus a vu que Paul avait eu la foi, il était avec lui. ino tsara ke ny témoignage-ny paoly Korintiana faharoa toko fahaefatra dia fahatelo ambin'ny folo Écoutez bien le témoignage de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. ary satria manana zany fanahy finoana zany indrindra izahay araka voasoratra hoe nino aho ka dia niteny dia nino koa izahay ka miteny Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. mazava ny témoignage-ny paoly fa nanana ny fanahy finoana izy Le témoignage de Paul est clair, il avait l'esprit de foi. ary tsy misy masakana an'andriamanitra tsy ampidina ny fanahy finoana amintsika ihany koa Et rien ne peut empêcher Dieu d'envoyer cet esprit de foi en nous. fa mila mangetaheta ianao Mais il faut que tu aies soif. mila mangataka ianao Tu dois demander. zany torohevitra nomeny jesosy C'est le conseil que Jésus donne. zay rehetra manatona ahy aoka izy angetaheta
fa isy ondrany vola iboboka rano velona iboboka ao akibony ao. Que tout ce qui vient en moi ait la soif, car je mettrai de l'eau vive dans leur cœur. Mivavay ianao mba latsaka aminao mifanafinoana. Prie alors pour que Dieu t'envoie l'esprit de foi. Fatelo ihany koa tokony ataontsika dia ity. Troisièmement, nous devons faire aussi, Ataovy zava-dehibe ny fiaramiangona. ne négligez pas l'assemblée. Ataovy zava-dehibe ny fiaramiangona. Ne négligez pas l'assemblée. Na inona zava-misy any ambadibadika any a aza atao manakana anao tsy hamonjy fotoana atao eto. Que toutes les choses qui se passent dehors ne t'empêchent pas à aller à l'église. Ao anatin'ny fotoam-pivavahana ataontsika eto dia miteny amin'ny alalan'ny toriteny ny Andriamanitra. Car durant le culte que nous faisons, Dieu parle à travers la parole. Ary ny toriteny zay toriana iny fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra entina mampitombo ny finoan'ny olona. Et c'est à travers la prédication que Dieu fait augmenter la foi. Mazava be teny nataon'i Paoly Romaina 10:7. La parole qui est écrite dans Romains chapitre 10, verset 17 est claire. Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tsy mitovy mihitsy ny olona mazoto mamonjy fotoam-pivavahana sy ny olona malaina. Il y a vraiment une grande différence entre les gens qui assistent à l'assemblée et ceux qui n'assistent pas. Afaka hitombo finoana hatrany hatrany ny olona mazoto mamonjy fotoam-pivavahana. Ceux qui assistent à l'assemblée vont vraiment grandir en foi. Koa dia manentana antsika rehetra ao manomboka izao ataovy zava-dehibe ny famonjena fotoam-pivavahana. Je vous invite tous alors à accorder de l'importance à l'assemblée. Ho avy zao ny taona vaovao 2024. La nouvelle année 2026 va arriver. Raha sanatria ka anisan'ireo olona nanao tsirambona tamin'ny famonjena fotoam-pivavahana ianao tamin'ity taona ity amin'ny taona ho avy iny mitsoroa mba ho ataona zava-dehibe ny famonjena fotoam-pivavahana. Si jamais tu étais parmi ces gens qui négligeaient l'assemblée cette année, l'année prochaine, sois parmi ceux qui vont mettre de l'importance. Ao anaty fonoteny a Entre parenthèses, iny taona vaovao diavintsika iny ho avan'Andriamanitra. Dieu va vraiment distinguer cette nouvelle année. Isika olon'Andriamanitra mihitsy no hiavaka. Dieu va vraiment distinguer le peuple de Dieu. Raha mino an'izany ianareo dia angatahako hiteka mafy. Si tu crois en cela, acclame fort. Telo andro sisa dia farana taona. Il ne reste plus que 3 jours avant la fin de l'année. Veloko indray mbola mahazo manantena ianao fa afaka hiasa eo aminao Andriamanitra hanao zavatra lehibe sy magaga. Je répète encore, tu peux encore espérer que Dieu va faire de grandes choses et des miracles dans Tsy ta vie. mampahirana ve ny tantaran'i Mosesy? Est-ce que l'histoire de Moïse ne t'encourage Tsy pas? mampahirana ve ny tantaran'ny Abrahama? Est-ce que l'histoire d'Abraham ne vous encourage pas? Mikasy any amin'ny Abrahama efa tsisy nananteny intsony ny olona fa izy kosa tsy niojina ny finoana tao aminy. Pour Abraham, même si le monde n'espérait plus, sa foi restait intacte. Zavatra impossible amin'ny maha-olombelona no nampanaovin'Andriamanitra Mosesy kanefa no ny finoana tao aminy dia tonga possible ny zavatra rehetra. Dieu a fait faire à Moïse des choses impossibles, mais grâce à sa foi, il a obéi. Raha sitrakareo dia ampiatra ho fonareo ny tanana. Si vous voulez bien, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur. Hivavaka ho anareo amin'izao fotoana izao. Et je vais prier pour vous en ce moment. Akipimy masonareo azy. Fermez vos yeux. Andriamanitra ranay izay ny an-danitra. Notre Père qui es aux cieux, Ianao no Andriamanitra efa nitiana ty fitiavana lehibe indrindra. c'est toi le Dieu qui nous a aimés d'un grand amour. Ny fitiavanao no nanosika anao nanome anay ny zanako alay tokana. Et par ton amour, tu nous as donné ton Fils unique Jésus. Efa natolotrao ho faty teo ambony azy fijaliana ny zanako alay tokana. Tu as déjà donné ton Fils unique pour mourir à la croix. Efa navelanao nalatsadra teo ambony azy fijaliana ny zanako alay tokana. Tu as laissé le sang de ton Fils unique couler à la croix. Ary nalevina izy. Et il a été enseveli Fa natsakanao tamin'ny maty. et ressuscité. Ary niakatra ho any an-danitra. Et il était élevé au ciel. Efa mipetraka ao tana-kavanana ho Andriamanitra ray tsy to. Et il est assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, Mifona ho anay izy ankehitriny. qui intercède pour nous en ce moment. Ray malalo. Père éternel, Mihaino ny vavaka fifonana ataon'i Jesosy ho anay. écoute l'intercession de Jésus pour nous. Ekeo ny amindra fo aminay rehetra amin'izao telo andro melony amarana ny taona izao.
Accepte d'avoir la compassion sur nous durant ces 3 derniers jours avant la fin de l'année. hitanao fa misy tsy manana finoana ny olonao eto Tu vois bien que beaucoup d'entre nous n'ont pas la foi. fa noho ny amin'i jesosy mamindra-fo aminay ianao Mais grâce à Jésus, aie pitié de nous. ary ny mpanomponao dia mivavaka aminao Et ton serviteur te prie, Seigneur. mandroso eo mibanka aho amin'ity androandroany ity Je me pose sur le vide. mamindra-fo amin'ny fiangonana ianao Aie pitié de l'Église. mamindra-fo amin'ny olona rehetra ianao Aie compassion sur tout le monde. avy alao mifatso'ny olona Pardonne-nous nos avy péchés. alao ny elaka vitan'ny olona Pardonne-nous nos fautes. vonjeo ho afaka amin'ny tsy finoana ny olona Sauve-nous de notre incrédulité. vavaka aminao andriamanitra Je te prie, Seigneur, amin'ity 3 andro farany ity durant ces 3 derniers jours, ny rehetra na izy que tout le monde, qui que ce soit, aneho ny famonjenao que tu montres ton salut, aneho ny herinao que tu vas manifester aneho ta ny puissance, fakakahanao que tu vas manifester ta ary amin'ny ton anaran'i miracle. jesosy Au nom de Jésus, mandidy ny fanahy ratsy aho j'ordonne aux démons fanahy mampirorosaina pour tout ce qui nous fait hésiter, miala amin'ny anaran'i jesosy qu'ils s'en aillent au nom de miala Jésus. amin'ny anaran'i jesosy Sortez au nom de Jésus. ary mbola tonoako amin'ny anaran'i jesosy Et je prononce au nom de ahita Jésus voninahitra ao any amin'ny fiangonanao que l'Église verra ta ahita gloire, ny herinao any ny rehetra que tout le monde puisse voir ta misaotra puissance. ray malala Merci Seigneur. amin'ny anaran'i Tout-Puissant. jesosy Au nom de Jésus, amen Amen.